Tolotry radio l'ambassadeur ao antsika androany ny tantara mitondra lohateny hoe bebe Matilda. Ireto avy no ilalao tantara: Silofo, Ery, Simonety, Ionja ary Saondra. Sotranareo rakizy amin'ny fahatongavana. Zava-dehibe aminay mivatsy zao fahatongavanareo zao. Andro ray toa tokoa moa zany ka dia zay natongavana aty e. Inona moa fa dia amin'izao hoe faratrarinareo mivady ny 40 taona amin'ny mariazinareo zao dia mba andrehetra izay mianadaisany mba manotriny e. Sahoana ry mama? Ie, zava-dehibe tokoa le izy fa ako ty efa tena osako. Zao koa very mama dia osa ny volonao asa jereo zarara misy fotsy. No ary mama koa dia mahita ho resahana ka. Misaotra anareo aloha amin'ny fandokafana anay e. Nareo rakizy dia tena mahita tenenina mihitsy. Koa marina zany ko nareo ary mbola mahavita mihevitany, mbola mahavita manao inona ve dia osy ka ny azo ny sofina no tsy dia maheno tsara. Inona zao fanafody amin'izany? Inona tokoa ny fanafodin'izany e? Tsy dia hitako loatra aloha raha tsy makany amin'ny dokotera mihitsy e. Ka hono ary dada, ginagina ve izy io sa tena tsy mahay mihitsy sa ohatry ny ahoana le hoe tsy misy zavatra mirorororo zany ao. Ary sao dia ohatran'ny motera. Dia nidira moky e, nalalitra tsy fantatra. Aiza moa dia hoe hiditra ao kosa ny biby. Sady io rehefa resana tena tsa misy zavatra eniny mihitsy verangafa mila mitadadada. Indraindray maheno tsara, indraindray tena tsy misy ninona henoko mihitsy. Zao ry dada, mety any amin'ny dokotera fa asiany appareil io dia maheno tsara ianao. Tsy mety amiko zany any amin'ny dokotera zany ko. Tanareo ihany fa za tsy mba mpandeha dokotera hatrizay. Ka eo ianao vo mafy eo rehefa sarotra toroko. Azo tena mahaso tokoa vainy efa fomba ny antitra tsy maheno eny mitenena mafy fotsiny rehefa miresaka amiko dia eo e. Ko raha ohatra nge ka olana aminareo ny resaka arabola dia ampianay e sahoana ry se? Tsy dia resa-bola nefa ny vola ve tsy isy moa rehefa ho tadiavina fa le makany amin'ny dokotera zany tsy fomba nahazatra mihitsy. Fotriko zao ary ianao zao tsy amin'ny forma dia hijanona fotsiny eo nga io vitany tambavy sy ny hoe pilina kely na ohatr'izany dia efa andro kely efa za ve raha isy 5 taona tsy efa mba misaotra an'Andriamanitra reto miretirety misy ty dada atika ka marina zany ko za zao no eritreretinareo fa efa 2 aho zao. Sody mba eritreretina tokoa re zany rainy fa mety aminao ihany a. Mbola hodiniana aloha zany fa andao aloha isakafotsika e. 2 taona tokoa moa zany tata zao. Mamafiry moa zany zao e. Tsatsaroko ihany 5 sa 4 zay. Tamin'ny anina izy e, tamin'ny 9 ka inareo reto efa tolo tamin'ny 9 izy niteraka. Eka sy ho fijerevana ty sofinao ty fa aza mandromandry mananaretina amin'izao fotsiny ra dada. Mbola hodiniana ho azy zay. Famelohan'izay aloha dia zao e, mba misy cadeau kely avy aminay ankizy ngamany ho marika izao fa 80 taona ny mariazinareo zao dia tsodrano ihany koa no azo atao e. Fanomezana kely rery dada sy neny fa tsy dia hoe misy zavatra be nomanina ohatrany ahoana fa dia mifomanolotra ny jerevo a. Zay mihitsy ka. Dia inona zany zao ty? Io dia skafy eo e, reo nga dia inona fa dia vokatry ny tany any andrenivohitra any. Ozy, to telefona to zao le ohatrinona zany zao tony. Dia atao akory mampiasa trotraka izy a? Rendray zao malazy itony no atao androida. Kay Iaho fa ho hainao miadana eo ihany io rehefa tena azonao fa aza matahotra.
Satra betsaka le ako hoe za tsisy mety atao ngezangeza fe zany ty soratro ty za de kely patitiko ohatr'izao foana fangamo masondry mamako hoe efa vo e ohatry ay nareo ihany samy masonantitra ako eno a sotra aloha e ray zany vo misofina mony ray ty vo zany maso zao andreny sa ho andreny nanaovanareo azy ho anareo mivadiko kay ie de ay ny chargera sao de adino fa io ny chargena azy io sotra rakizy a ao fa de mionera be ny lany e Teo a ahoana zay ry mama eo kely aloha se mba atoroyaly amin'ity Facebook ty fa tena tsy atadidiko trony an'le napiditra azy Facebook aty Facebook ino koa fa hatramin'ny vinandray moa mama manao Facebook zany de hainao ve zany ina mba mpakataon'izany efa nanao aza foana le kely ty fa zany hoe le masoko simba zao de tananao trony a de namenareo an'ity telefony ty de mba hiverina anao ndray aloha e ka inona ary le zavara tianao ilana fanampiana e tena tsy atadidiko trony le kely le mampiditra le inona moa izy le mot de passe tena enjana koa zany zao hoe afaka manampy anao afa alohan'izay saika metraka fantenina kely amin'ny mama hoe inona moa no tena ilama amin'le Facebook raha hoe amin'izao fotoana izao e marina fe nanao ianao taloha fa amin'izao koa ve de mbola ilaina ihany zany dre ifandraisana aminareo ry any lavitra any reny le kely tya sady atao inona koa za ty telefonina ty tsy anaovana an'izay ve namezanareo azy ka etsonako ifandraisana na amin'ny alalan'ny mesazy azy ka le zareo any andafy reny ohatrany totozy Serbertina zao lafo be krediko ahoana ny etroko azy eo de zay tokoa angaka tsy mifaka ka zao ary aiza le telefonina teo moa ty izy eto kojina fitazonao azy koa raha jereo fa iny any raha vao milatsaka andray mandeha de tonga de zay noho izy mba tazomina tsara ao amin'ny rirany zao ao ka tanako nety hoe efa magofogofotra fa ianao ko sady de tena tsy mahita tsara ve maso mama zao efa nataoko an'le keta be mihitsy le soratra zao ka angaty mety fa mbola parametrena koa ary ny internet ny voazy ilalaovan'io e ka mba ataovy re mofa ianao mahay azy e mba maiky anao an'izao Facebook ndray aloha ka ono a efa ela be moa ianao tsy nanao Facebook tsony zany zay eo amin'ny 4 taona eo eo amin'ny 5 taona eo sa enina fa tamina simban'le telefonako taloha iny teny masoko koa moa efa tsy de netinety trony teny tranonay ka vao maika zao manahirana be zany satria ny comptenao zay efa mantaterika efa bloqué de tsy maintsy amorona compte vaovao ndray de voanao anarana voametraka mot de passe ndray mbola asa be nge zany ry mamy nga koa moa izy ty misy an'izany ko efa ela be ianao tsy miconnecta tony de tsy maintsy maty inyko de mba hanamboaranao vaovao asaniko nila voatsiaro koa andro mama tony ao moa le kely fa inona fotsiny zany nilanantya fa iza ty atao anaranao anatin'le Facebook ndray ary dray nenarako ihany raha hoe iza raha lety saonina asa manano ihany ry teo fa ataovy ty izy Mama Juliette Matilda zay soratanao ao ty ino ty mampime ajan'olo le mamy fa atao ve Juliette Matilda zay ataovy ara zay mety amin'ny mama zay ta manino zay ataovy de ahoana mot de passe de atao akory tsara sady anina de tsy sarotra dinitsony inony zany daty naterahanao kadatsaiky atiko zay le kely zay tamin'ny enina amby 36 ataovy ary 1936 de etsy aloha alaiko sary ary aloha ianao hoe tsy mazavazava etsy de atao photo de profil oktizy oktizy
Zao potriko sao feny ataonao sary profil Nga misy mijery an'izay ambany any fa ataoko eo amin'ny tarehy fotsiny maha-profil azy. Samety sany le kely aty alao le album mama ao aloha telao. Nareo koa ranga dia tena mila voatsiary fotsiny ty zay. Te alavo amin'izay le sary mama tamin'ny mbola demoiselle be reny mihitsy jerena ao. Ka iza amireto sary reto e? Eko hoe ty zao misy anankiray somary ohatrany mandoalika zany sa maninona? Afatekely ity ohatrany teloko ity sea tena mety sababaky ty ve? Ay zany nareo zany tena zao mihitsy lamodinay taloha rehefa andeha akasary. De ahoana indray ary izy ty noir et blanc be ty e? Ataoko efa hainareo manova an'io lasa klera. Kiako io. De io zany no atao? Ie, mety amiko io. Ary mamatony zany tamin'ny tanora tena mitsatsika. Tray. Raha tsy izay be rainareo trana ray lamba na tazana ramatoa. Zany ary hoe taloko. Firy taona moa tamin'io e? Angamba mety tany amin'ny 7 na 8 taona tany azo tamin'ny reniko. Ary ty koatra mba tsara ty anankiray ty hita amin'ny mamy io. Ako hoe zany izy. Io firy taona anao tamin'io? Ty ohatran'ny foka sigara sa inona? Tsa sigara zany io rehefa bobo sigara nalaza be tamin'izany andro zany io tsy haiko zany. De taiza ianao nakasary tamin'io fa to ohatran'ny tena amoron-dranomasina zany sady tsara. Anareo tondrakizy tena taraiko be raha izany. Tsy hitany amoron-dranomasina zany io fa any amin'ny studio. Misy ohatr'izao aby studio fangalana sary eraky ny tanàna tamin'izany andro zany. Zany hoe raha azoko tsara zany tsy tena amoron-dranomasina ianao fa ohatran'ny karazana fond io arina io. Voalaza se. Amin'izao tsa misy manao an'izany trony. De tena lamody taloha marina. Eny ary fa de hoentiko loha reto sary reto sy kaneny. De rehefa tolakandro miverina manamboatra azy. Eny de mba atao vaingakaingana mofa fa maiky hijery zay ao anatiny io zavatra io ako Eny rery mama. Ndao ary. Nanao mama tsy netinety zany? Efa tsy de manenina trony alo zao e. Efa nafanafody? Ie, ohatrany voavoan'ny gripa angamba izy iny sa mety isaiko tratry ny tazo fa efa tsy maninina zao e. Tao aneny izy vitamine C. Efa nohaniko re iny rikala kely De le fervex koa efa nohaniny eny? Zay nalefanareo teo efa nohaniko aby Nareo sy dada hono naranara zany? Ie tena rangahy iny mihitsy tratra voalohany teny findrany ako. Zany ve? Are izy toloha e? Ohatrany lasa nandeha riatrimo eriandringazy rosery izy teo fa tsaraiko raha efa miverina na mbola any. Rangahy iny toko de tamany eny amin'ity manao domy ty vo misy fotoana malalaka kely rehefa andao e. Zany ve? Ie. De ariva be zany izy vao tonga? Zay iravandry zareo any mahatonga azy eo. Zany efa zao saika nisy tadiavako azy. Fa ataonao ina koa izy? Misy resaka saika resako azy zay fotsiny ka. De tra iresahana mama koa? Sy lolo momba dada rery. Io ndray ianao sy ny tatanao ihany fa mamanao tsatenao mihitsy. Fa vao lazaiko mama ihany manaraka. De miandry asaniko. Fa nareo mivady reto aloha de malaza mifankatia mihitsy Fa ina koa zany mahatonga ny kasarika amin'ny teny an'izany. Sady nareo tsy natao an-trano rehefa mifampiantso de mbola manao chéri nefa lefa antsitrako. Se raha mba fantatrao mantrarika lakely de tsy hiteny an'izany ianao Fa maninona kory mama? Tsy misy antony rose zany Inona le antony aloha tena liana ka?
Kunany anarako ary nge mba efa nanontaniako andray anao fa tratadidy fa sery zao ihany de reny. Aya koy. Atray mba antanio aka. Rehefa tonga eo vazy mama. Tsy fitiavana zany ho any atrony iny asery fa tena tratadidy ntrony anarako. Aiza koa moa e. Tsy marina koa zandro mama. Zandro izy hoa. Rehefa tonga eo izy de mba andramo antanina iany tena naramama hoe. Sady zao koa ane zany olona mifampiano chéri zany olona mifankaty be zany. Ese. Ary nareo ve zany mba miady? Raha niady tokoa aloha de tena tsy de miseho ato atokantrano hatramin'ny vadenay roa. Ha, hafa kely kosa zany a. Tsy mba fahita amin'ny tokantrano ane zany ry mamy e. Fa inona ny antony? Izy ndray aloha de tena hafa mihitsy. Ny antony a vao nivady kely heritaona samy roa taona teo anay de niadiady zay. De nanana alika kely tsara tare zay a tam'izany tena tsy foko zay sady salon fotsifotsy kely zay a. Fa sorosorena rainao de le alika koa mo fofofo kely eraky ny tanàna eny de nalay le pasim-borona te ozy izy tam'le alika fampitandremana voalohany. Kony alika fe moaizy fampitandremana hoeny fa de naonaona teny ihany raha matokely. De mbola niraisy ny fahandroa ndray le ty basy de fampitandremana faharoa. Ie teny andro nisy fotoana mbola naonaona teny le alika niraisy nday le pasim-borona pa maty. Tonga de maty sur place. Tsy nisy fampitandremana koa fa tonga de po. De ino hoy zany no tena dikan'izany? De nalahelo sady tesitra fa alika tena teko an'izay. Tesitra de safoka tany sady nambarako azy hoe alika koa ve alala zay fampitandremana teneny ihany. Kay na tesitra azy koa ty izany fasapasa azy tonga de niraisiny ty basy natondrony taty amiko fampitandremana voalo. De akory mo fa mamy ty aina ry sarikako ty mety tena angina hatram'izay tram'teny trony manaiky. Ndreka kay ve zany ny antony ry mama? Tena hafa kely ndray zany ka. Ka saiko trerenako sao de atao fampitandremana fahapiry eo maty a. De mbola tsisy fampitandremana faharoa kalakely de aleoko nangina. Hatram'izay ka hatram'izao a de lasa mahay fandamina ho azy eny anay de tsy misy adiady zany ato e. Mahagaga zany ry mama. Enga ane mba ho takan'izany daholo ny tokantrano rehetra. Takan'izay moa ahoana fa mba hoe ilamina tsotra fotsiny fa tsisy fampitandremana izak'izay mihetriky. Ay ve zay ty mama teneniny. Mba meo vola kely any aloha androany a. Zay indray vola atao inona? Inona moa fa le traitement dada mbola tsy vita de mbola tsy maintsy misy fanafody maromaro mbola vidiana de zay no mba engaviako an'se aloha e. Leo be an'izany resa-bola zany ary teo a. Ngary se moramora zany hoe mitsabo zany. Isan'andro any. Sady ray aman-dreniko ange reny te hoarina fotsiny sy ho jerevana. Eko ngatsika rery ny zanany. Ka na zany araky inona amin'ireo zaza tsy aninareo ve izy io e tsaro mifatin'ireo ny raisinao. Tena tofoka mariny efa mila ho isan'andro le izy. Sady zangy eo seny lahamatoa e tsisy azon'zareo kinana fa tsika moa zany fa tsy hoe za e. Fantako zany. De ameve anao sa tsy ameve aloha e. Nikaroa hevitra any amin'ny mpiray-tam-po aminao ianao ka ohatrany efa lava izy ty. De tsy afaka ny anampiny ray aman-dreniko tsony zany ianao raha azoko tsara. Tsy hoe ny ray aman-dreninao tsy tiako ampiana fa ny nary tsy mba jerenao mihitsy. Ninao foana ny totofa n'isan'andro eo. Ory vao a.
ny anao ange mba salama tsara mirijarija fa ny ady jereo reo osa reo salama mirijarija fa sahirana ary tsy mba hitanao koa nga iny mpitondra tena kely tsara ka tsany ivelomana tsy hitanao mihitsy zany nenao foana ka io angery vao tonga amin'ilay fitenenana hoe zay marary andrianiny ny olona salama ary atao inona fa mba zara izy mba salama fa ny anangy dia marary tsisy an'izany ry teo rehefa mahazo vola dia tokony misy atokana hoe tia amin'ny anahy tia amin'ny anao fa tsy nenao foana no atao izay mampety anazy dia inona ny eritreritra ao zany jerena fotsiny eo ry zareo mikaroa ianao any amin'ny prêt-à-pot aminao ka vola efa manetsiny izay ny lasany dia na tsy manam-bola ve ianao ve zany ny any anaty poketranao any sa tsy amme tsy amme zao ny teneniko anao ny anahy raha misy ny azoko atao dia amin'ny fahaveloman'ireo ray aman-dreniko ireo any manao dia tsoriko aminao mazava tsara fa raha vao mikipa amin'ny mason'ireo dia tapitra koa ny fanaovako soa aminy dia nao tokoa moa zany mieritreritra ny tsy hamadika tsony mazava ho azy zany teniko zany tsy manaiky an'izany ka zay no mahatonga miteny aminao ry vao hoe teny zao mbola velona zao atao zay azo ny tanànao atao reo nge efa tsy ho ely dia asakasaka ao aloha afa nen'ny olona hoe rehefa maty vao raha malala hoy fa ny ady mbola velona izy dia manao fa inona tokoa moa no natonga anao ny ala tsy hamadika tsony fa nga ianao mivoaka tamin'ny vato aman-kazo resaka lavabe zany tsy hitako fotsiny izay tombontso ho azo aminy mivola fotsiny lany eo ny maty ve afaka hijery anao tsony fa tsapako manokana iny dia tsy mety amiko dia tsy nijanona tsy mahavita tsony aza vilivily ny resaka na dy zany azy fa tena tsy hanome vola tokoa ve ianao tsy hanome tsony aloha hatreto ay za koa raha nga mahita hevitra hijaboako ny ray aman-dreny koa makaleo be Saranya fa ianao ty ve hoa tsy mba reraka amin'io milalao telefôniny io foana tsa manino zany re io ka mahagaga fa mivoaka io ianao io miditra ato trano mbola io ihany ianao io ataoko dia mitovy ihany atsika anao zany ve tsa mba reraka mihitsy aty domy miondrika be amin'ny domy samy hafa zany ko dray ny tsy mampitovy azy anie miasa be masonao io toko za foana mendry zary te osolo maso vaovao ty mety tsara mihitsy ka le facebooknao ty mahazo io farany ihany na izany ary ty maninona hoa io rainy tere zao tere tonjao so hoe avy any andafy mandefa ny sarintsanany eo io zapokelinao tsy hitako zany io re rainy sary mazava be mihitsy io sady dongadonga kely ery kalakely tiako marina tokoa zany adraso zay meko aloha zay raha koa ny ianao ty ary to tsy ny sariny sarika ve ty ataonao profil anao aia ko rainy se sarika eo io ko fangatsy io rehetra afatatrao tsony be le sariko tamizay andro saitsinary alambe ay venao io tray toko tamin'ny fatany rana fa maninona tsy ny sarinao amin'izao ny atao ao aia kosa mo zany zao niketroketro nabe zao ve ho asehako tra mety fa nahoana amin'izay maizanao mihitsy ny aoko mba tsy trono apa tereo zanyn'olona raha mba misy sarin'olona antitra zany eo sady tsy misy manao zema mihitsy raha vo sariko atitra be ty ny atao eoko tserety izy efa mananky ny desa zay ve ny zay mazonao ao ia efa sa 92 izao ary
tena be mpitia mihitsy ianao zany a. Hono a Ya, reto tovolahy misary reto zany no tena mifandray aminao ato. tsy mbola mifandray amiko reo rainy a. Fa inona fotsiny? Reo zao mbola vao mandefa demandro ho amiako reo. Ahoana tsara hoe? Tsy mbola mifandray amiko a izy reo a, fa vao nandefa demandro izy teo namako hoe de iserasera amiko. De zany ve iety? Inona tsy mampety an'izay taoko izay nilavana Facebook. Ka lehilahy daholo zany no ifanerasera aminao sy resaka aminao ko. Sady tena miresaka an'ireo fa manao zay mazesariko eo fotsiny reo rehefa lasa namako. So tena mety angamba ny reniny. Aleo ny sarinao mihitsy ny atao photo de profil anao eo, sarinao am'izao. Zaho a efa miteny fa tsy mety, fa aleo momba io no e. Aleo saritsika roa am'izao. Sa le saritsika aloha taloha mariazy ve zany e. Le saritsika am'izao. Zay mety zay. Nao kosa ny tena manimba zavatra ko. Tena mahazo zay mabe dia be tsika. Si, rany tiako. Aiza izy zany to makamaka? Ka tsy hita le roa fa niatitra nga mahazo hafanana fa de tsy maintsy ny taninandro aloha no atao izay azona azy. Na zany raha to efa tsy emboka be rina ro zany so le tokony hiditra amin'izay aloha. Azo hafanana mihitsy ako. Mangatsika be ao an-trano ao. Mety efa marary kosa ngaminareo ko andro mafana be zao ve no midaika le tokotany ery. Tena entony mety amiko le roa. Inona vaovao? Zao e. Taraina mama fa tsy hita ny telefônina fa very tato an-trano tato de zay no nalehako aty e. Asa raha fantatrao ny fisiany zany. Fantatro mihitsy. Efa ela izy no teny an'izay tamin'ny sabotsy. De nakaizaka izy ny nakazy fa iza daholo nandalo tao an-trano tao. Ko za koa ary mba gaga izy foana tsinona no manao Facebook amin'iny. Eno a. De izy no ankoatranareo mivady tafiditra tao. Tsy isy afa-tsy perla kely de zay ihany no midikiditra ato. De perla ve efa nanontaniana aloha? Efa nanontaniana fa zaza kely iny koa ve mo ataon'inona telefoniny. Ohatra mistery amiko zany a. De efa tapitra voakaroka daholo ve tao an-trano aloha e. Sy efa nkarohana ihany fa de tsy hita e. Tsy hita. Andramako bipena ma tsy le izy fa tsy misaonina tsony. Ka so de mba nisy nangalatra. Zao le roa. Nafeniko. Reto ve de tena mandreraka be ny ataony reninareo. Fa inona zava-misy e? Amty Facebook tsisy farany ty le roa tsy afianiko fa makarary fony ataony. Efa napopozika ihany fa zany hoe fomba manontandra dada. Fa manenina moa izy raha mba avelanao sitrapony aloha ko andro kely tsisy io ve de enoy a. Menonao ai. Vehivavy ohatran'iny izy a. Kanefa de tovolahy daholo no mifandray aminy manao j'aime ao. Ka tsy maintsy ny j'aime ihany no mivadika je t'aime. Aza mena tsiny raha imefa. Nareo mihitsy ny tena misy fahavoazana kely ry dada ny sainareo a. Fa ahoana? Amin'izao taonanareo zao ve de mbola iseho ihany zany fahasarotam-piaro zany e. Ianao no tiako tenenina. Mamange efa firy taona e. Efa nakaiky ny 70 taona. Iza koa ny tian'iny vavy atitra efa mirarakiva iny. Ka iza mahalala an'izany nga zao tsy tia azy fa aizako ka maninona ary ny tovolahy daholo no mifandray aminy ao. Ka izany Facebook ny Facebook e. Misy ny tovolahy, misy ny tovavy. Ao anatin'io daholo zany fa tsy voatery hifankaty foana ny olona rehefa miresaka anaty Facebook ao. Ny aloha ny fantatro de zao. Tena tsy mety amiko le anaovany an'le izy de nafeniko. Ka tsy mety aminao fa mba mety aminy. Ohatrany ianao manao dômy lava tsy mijano ato trano io koa. Ka samy hafa zany e. Inona na ny maso any azy efa ho simba ty
telefôny tsisy faranty andro manalina koa. Ka inona ny hevitra ao amin'ilay telefônina zany? Tsy omenao azy tsony ilay telefônina sa hoe ahoana? Andrasako ilamindamina aloha dia tsy omeko tsony. Dia hono raha fatany zany ianao amin'ny telefônina dia ahoana dezerany na fianinao? Ka raha tsy ngavy ny teny aminy ho fatany zany. Ka iny tsy mety tsy hipotra foana iny na hoela na hoaingany. Dia efa zay fipoakany eo aloha fipoakany. Raha za aloha salamidada mifampiresaka fotsiny nareo dia mena azy ilay telefônina. Fa memezana angino anareo mivady. Eka nareo koa aloha tena diso e. Fa ahoana? Nahoana ny zavatra ohatran'ny natao fanomezana zao ohatra namosavy azy. Zao izy ty atitra zay izy vao ohatra manaonao zavatra tsy normal ko. Dia tsy hitako zany zay fomba namenana ny adinareo ka. Tena marina e. Enonga tamin'izy mbola tanora tsy nisy lehilahy nanadaly zany. Zao izy ty atitra be mpanadala be. Dia inona zany misosokevitra aposaka ao andaminana an'ity fiainanareo ty e? Dia tsy asehoko ty telefôny ty. Mandra-pahoviana? Mandra-pilamindaminy eo aloha dia amidiko avy eo. Manana sosokevitra raha mety aminao. Eny izy ve tsy hety aminao e? Hoe omena azy ilay telefônina fa alohany amezana azy an'ilay telefônina dia bloquentsika aloha i contenu, zany hoe tsy avela ampiasa Facebook tsony izy zany fa atao tiakolaka fotsiny. Satria rehefa bloqué io dia tsisy zavatra azony atao tsony. Zay mety. Dia vonona merina ny telefônina ianao raha bloqué na compte. Keny tsy anaovany an'ilay Facebook eny tena tanjoko e. Meo aty ary le izy e. Ka alofa nataoko ary ambany anina ry. Any ambany inona e? Ary ambany ny akanjoko anaty armoire ary. Andraso. Ao fandrasako eto vetivety. Tena mahatsikaiky mihitsy reto mpivady reto ka. Tsy mbola nataony loatra an'reto. Antitra avokoa ery mama vao hisary kaiky amin'ity Facebook. Ao ary, dia. Ay tonga ianao. Dia atao viaingana sao dia tonga eo izy. Aingana. Io. Aloha vao velomina ty izy ko nyvonoana reo tanteraka mihitsy. Ie, nyvonoako fa sao dia misy miantsoko. Ty izy eto. Angakagny ena fa sao tonga eo izy. Andaso aloha fa hita mbola misy zavatra tadiavina kely. Zay. Tsy mety angety iry dady e. Ninona tsy mety? Ndaso aloha veriko indray mandeha fa sao dia mifandiso. Mot de passe ny e. Kanga tsy tadidingany mot de passe. Za mihitsy ary ngeny nampanokaafany an'ity dia ny datin'andro naty rano no natao mot de passe. 1936. Ok. Mot de passe oublié. Aloha veriko farany. 1970. Ok, tena tsy mety iry dada. Tena novany mot de passe. Sao dia tsy tadidingany. Tena io mihitsy napampidirana tamin'izay hoe io atao mot de passe satria izany nanao sosokevitra taminy hoe mba tsy hanadono mamazy dia ny daty natyranao no atao ato. Zao izy tsy misokatra tsony. Fa sura fa novany mot de passe. Tsy misy hevitra io. Zany ve? Ka tsy ho asehoko tsony ihany zany ty telefôny ty raha izaiko. Inona reno andaminana an'ireto olona reto e? Zao e, alao asoroko daholo ny application rehetrarehetra ato. Facebook, makasika ny internet, alao izy apela ny ampiasainy sisany. Ie, zay dia meo ny telefta ty ary. Zay kio mety kio zay. Asorona Facebook, asorona aby makasika ny internet. Ie. Zay. Dia meo azy amin'izay azy rehefa tonga fa manena izy. Dia atao hoe taizala izy. Dia zay aferinareo fotsiny aloha fa tsy lalako indray tsony zay misy tatao an-trano. Dia zay fandaminanareo fa afaka ny didiko. Eny ary. Ie, zay Ie. Orainy akory zay? Mba afikely anganao hijery an'ity zavatra vaovao amin'ny Facebook aty. Mono fa nga moa mandeha indray ny Facebook niny. Fa taiza moa zany nalalanao hoe tra mandeha ty. Ka
za mihitsy ary namono azy taoko. Anao kosa andray ty ratsiratsy totra. Afilotra reo ty zavatra miseho ato ty. Efa nampidirako vaovao tato. Afimba jereo ty. Tsy mety ho tapidalaka le mihitsy ianao. Ino zany? Io zao misy an'izany crème anti-âge zany. Voavoaka any andafy any ty. Ino zany? Manala ny tolo lenketroketrona be amin'ny vavy antitra tony. Ko maninona raha miketrona? Jereo so ty video ty jereo tsara. Manositra azy le ramatoa jereo ty. Tonga teny tsotra avy le miketrona rehetra rehefa minitra vitsivitsy. Fa ina mahatonga an'izay? Io crème io mety be mihitsiny. Dia hoe ahoana tiana ho tenenina? Andao mba hikomandy an'io tsika dia mba handramana ny tarehy akorainy. Fa aiza misy an'ireny zao? Any France le izy dia ohatrinona hoe? Io misoratra io mividy 39 euros. Dia miaraka amin'ny mandefa azy hoe zany dia mety matody eo amin'ny 40 na 42 eo. Sady promotion be mba andra. Ianao ty ve moa zany te hiverina ho tanora mihitsy? Misy aiza indray ianao ihany nge ahitany mitrotrotra eo dia miramirana eo indray e. Inona moa ny hamiramirana amin'izany fa ty Facebookinao ty manimba zavatra mihitsy ka. Nenao korainy dia le Facebook ihany fa le crème tenengo tsy mba asianao sira mihitsy. Je, inona koa zao iny? Toa misy lehilahy bokinozatra be iny. Ay fa ty ambony ty ve zay? Ino? Publicité ana le zavatra hoanina mapabokiny io. Lehilahy mifandray aminao zany bokinozatra be io? Tsy mifandray amiko re io rainy hoa fa publicité an'le zavatra hoaniny zareo mpikotrana manao bokinozatra be reny io. Mahalalako. Zay miseho ataoko fa olona mifandray aminao daholo. Mitovitovy amin'ny publicité an'le crème teo ihany io. Dia ahoana anafatra zany tsika? Ka aiza moa ny ahitana vola amin'izany? Niary ty fitsabona efa mamitapatapaka koa. Mba resadresahana reo razareo dia mba izy fe tsy amihan'izay. Zao no izy reniny. Ahoan'izay? Za aloha tena tsy mankasitraka ny anaovanao an'ity Facebook ty. Tsy afeniko anao zany. Za nanafina an'le telefona. Za namono an'lizy tao nefa dia nampidiranao indray. Ka iny ankerainy mba hanalako andro eto e. Zao no izy e. Raha mbola tianao ny iaina milamina dia mampitandrina anao azay ajanono ny Facebookinao. Fa inona kosa moa zany ny tena tsy tenao amin'le Facebook ataoko rainy Ka hodinao tsy fantatra ve ny zavatra ataonao ao e. Lehilahy daholo mifandray aminao. Raha mbola nahita vehivavy olona mitovy taona aminao, mba eritrereto zany. Ko maninona zao ary setry sy re aneny Paris reny miresaka amiko re zao mitovy taona amiko. Tsy te hiady hevitra lava aminao arenina fa mampitandrina anao Te tsy haiko rainy zay fampitandremanao fa nany basy ampitandremanao rehefa tsy ohatrony fa efa lasany teo eo. Tsara rahiko koa zay. Raha ampahafantarina anao dia melo ihany alohan'ny idiranao any ny zavatra mety hitranga. Fa misy iny sadakatra ihany menatra no miresaka aminao nefa ny zavatra iainana lizy dia tsy maintsy resahana sady ampimanana dia melo ianao e. Fa ahoana e? Tsy zany fa dadanay zany somary manana toetra sarom-piaro zay, manana fahasarotam-piaro zay izy e. Dia mety hitranga zay toe-javatra zay matsiny raha ohatra ka tafiditra ao ianao dia tonga dia miteny dia melo aloha. Dia ahoana zany? Dia hiverina zany? Tsy miverina ianao ka. Izy ange tsy hoe maninona fa mety ho hafahafa fotsiny ny fijeriny na ny fihetsiny dia efa mety ho fantatrao avy hatrany ny zavatra tiany hatongavany. Fomba ny olona rehetra saro-piaro. Ka angamo tsy efa tenenina hoe efa olona lehibe le mamanareo? Nao avy ana fiainana fa efa lehibe ihany izy fa zany ny zava-misy e.
nisy olona izay tato aminay ndray taona asa plombe ngamby izy io nanamboatra zavatra tao an-dakozia tao dia tsy haiko zay nahavoan-dada fa tena nydroadroasiny rangahy io ary tena nisafoka mihitsy olona mbola tanora zany le plombe. Mbola tanora ka mbola tongotratsika zao tena imezana fa ahita ianao karaha voarokany io koa zany dia ahoana izy nge mety hoe tsy sahandrokanao satria ianao nge olona hitsapy fe dia oroasiny fa raha sendra mahita fihetsika fafa fotsiny ianao dia efa zay le zavatra teneniko fa efio ao aloha ndahoary zany ko aty mama mifaza fa io dokotera io efa ao izy efa io izy io e manahoana ianao e salama ianao dokotera manahoana ray aman-dreny salama tsara to tena mikohaka be izy zany somary mikohakohaka mihitsy izy io ao aro jereko kely ianao miarena kely hoe raha mba mety tena ta metimety ato amin'ny atoka miarena kely hoe miarena ambonimbony kokoa ao zao ary tsy mahazo reoka mihitsy e tena tsy mety miakatra marary be efa aretinatitra ko ngamba tao ny dokotera dia tsy hita tsony zay tsabona azy dia akoatran'le kohaka inona koa ny tsy metimety dia io lohako marary be ato ambadika ato aoareo tsapaina kely aloha tension anao afreto ny taninakanjo afreto ambonimbony ra mama efa mety zao e mety zao ka aty amin'ny sandriny dia hotsondromy nafangah izy e tension fotsiny aloha ny jerentsika ka zao tena mikohaka tsisy farany izy zany a ny andro kosa ry mangatsiatsika dia vovoka zao manidina be eo are eo atsotra eo mitananao zay dadako nikisakisana fa inona ary ty misisisika be ty mba mijery le roa sisy zavatra fantatrareo efa aloha ny dokotera hitsabo alao izy hoe rangafa tsy maninona ambany be ny tension anao zany mama tra fa firo ary sotr'izay koa ary le mabean'ty masoko e ngambany fa maninona dokotera inona mety mahavo azy misy zavatra napidina ny tension anao tao na ty mikohaka ela be ty ary fetra apidina tension tena marina ngamba ny Facebook napidina ny tension angamba tsy zany dada zavatra hafa kosa ka izy amin'ny mahalalako ianao korainy dia efa Facebook zao ono a fangaty koa moa ianao manao Facebook ainy ianareo zay tsy afenina fa manao zany mamy mba manaoko indraindray eo izy ka dia hotsorona rehefa tena tsy mety aminao le izy ngamba neny fa maninona zany dokotera ny tra mety amiko a ka amin'ny taonanao zany na ny fahasalamany masonao ary zay mihitsy zany mamparary ny andohanao kay satria misy radiation amin'ny alina ianao no manao Facebook sa amin'ny etoandro amin'ny etoandro ianko andro manano izy ianao ko zany rainy zao re dokotera ataovy ny fitsaboana fa nenireo resaka Facebook zany ohatrany tsy ka zao noho izy ary oalary ny andro zao noho izy manoro hevitra ihany aloha fa janono tokoa le fanaovana Facebook satria tsy mety aminao amin'le taonanao zay angambany aona zany mama dia ahoana indray zany niseraserako amin'ireo zafikeliko any andafo reo andafo fa meko fanafodinareo ampitsahatra n'ity kohaka anao ty afrina moa zay ianao mikohaka ohatr'izao dia ho eo amin'ny roa herinandro teo zay tena tra mijanona mihitsy ty misy ro anankiray matanjaka be mihitsy ty maraina sy amin'ny riva zany no mihinana azy tadio tsara zay ry dadasy mama fa zange tsy hoeky ny mihinana dia ty faharoa ty pile indray izy ty tsy marary vavony ianao mahazaka pile ietry maninona fa hatramin'izay aloha azy mahazaka foany
sao tokony tsindrona atao dokotera sao dia izay no mba efikasy a andao ary lovana tsindrona ary ty faharote sao dia anahirana rakizy tsarary fe tsindrona amin'izao a zay aloha hoe miaritra kely neny dia amin'izay mba salama zay mety re dokotera atao a dia ty fahatelo a manala le marary-ndoha sy le fanimpanina dia zao a anaky telo ihany reo ka mba hampiakatra an'le tension anao a dia mahireza aloha ianao misotro rano be dia aza mihinana ianao mihinana tongolo gasy anga ato an-trano za aloha tia manisy aneny amin'ny sakafo a tena tiako iny manimanitra tsara ny sakafo ajanony aloha ay eny fa mahireza misotro rano a dia ampiana divay kely arak'izay tratra ay hena tono hena matamata reny zany eny ary dokotera dia tena tsy mahazo manao Facebook trony tokoa ve zany ako e ajanony aloha tsy mety amin'ny fahasalamanao le izy za manko zao vao saika an-taniny anarany dokotera dia mba hiatrona rehefa misy aretina mahatro kefa hoe hiatrona rehefa misy aretina mahatro andefasana mesazy ao fotsiny izy rehefa tsy mety rery mama dia ajanona fa dokotera mety foana zay tadiavana azy na ny amin'ny hopitaly ary a fa dia misaotra dokotera aloha fa nendreto tsy ho tapitra mihitsy ny komédia elaela kely ary zay vao tapaverina fa misy olana kely zay a olana inona indray ka dada miandro velany ao zaho miandry ny valiteninao fotsiny dia tsy haiko izay eritreritro ao makasika azy tsy azoko any zany zao e dada hony le mipetraka any an-trano tsy tiana ambady amin'ny mamatsonoana izy dia hipetraka aty amintsika dia ao izy ny enta-keliny dia ahoana ny efitrao fa zany fe dia tsy hainao mandravina an'izany efa nanao izay nety ihany hatramin'izay fa tsy resy doika izy e ampandrosoa aty aloha izy fa nahoana koa ary izy no vela hipetraka ny tokotany any ko miandry ny valiteninao izy zany ko ohatray ampandrosoa aloha izy dia aty an-trano miresaka tsika iny ary dada mandrosoa ianareo afaka mandroso azy zany mandrosoko efa teny gasy ahoana dada manahoana vao a fa hatramin'ny indray moa dada no mipetraka ny tokotany any ka tsy tanaka fa sao dia tsy afaka mandroso atsinonako petrapetra aloha saotra nahirana misy tony problème manolantitra be tony ka za moa dia gaga fa inona ny olana ary dada nareo rakizy tsy hanafenana ny zava-misy fa tena tsy zakako tsony ataondreninareo iza moa no nafantatra izay fanarahanareo any fa ianao zao ny tonga eto e eno a tsy zakako tsony ny ataony fa misy inony amin'ity resaka Facebook nyity ihany ohatray ay ve zany averiko fa dia inona ary ka zay mihitsy ny olanao zay ka ny Facebook any ery dada dia izay mihitsy e mifanerasera amin'ny olona be dia be ianao ary tsy voatery hoe hiaraka izay mifanerasera eo sady eritrereto koa fa mamange olona efa miketrona antitra be dia iza koa ny koteniny eo mampimety nareo ny manao an'izany fa zany zay mazony ao zany a amina rivony angamany neny dada ry vao dia tsotra fotsiny azo ny ao andohany a fahasarotam-piaro tsisy afa-tsy zay tsy mahita akory izy hoe ry misy miaraka amina ohatr' zany fa rehefa zay masaka ao andohany a dia mipetraka foana amin'ny fahasarotam-piaro fantatra foana ny setroka sy ny tomany ka dada ve zany samy teny fa misy olona miaraka amin'ny mama anaty Facebook ao e aiza moa ny alalako izay ataony eo dia inona zany ny hevitrao tsy te arary foa dia zay mahatonga misitaka aleko miala dia hisaraka zany zay ka efa tsy tia atsony izy ko
Firy taona zay nareo niaraka. Vo eny reny reteo nankalaza fa firy taona tsisy ny olana. Zao ndray vo isary adala. Moa dia gagako. Mba naro ary izy aloha anjaranareo indray mananatra azy fa efa fanenina tanteraka raha tsy jeune ataony dia Facebook zay foana ny andanin'ny androny ao. Ono ahe maninona koa tantara manao Facebook dia samy manao nareo hividianana mivady telefonina ray dia samy afaka mifonareo amin'izay samy manao zay tiany. Hita ho ako sao dia izay tokoa mety. Raha mampilamin-javatra ve alalo fadiniako kely aloha ary ny amin'izay. Zao ry dada aza vay kely ny sainao fa ohatrany lasa tery be loatra. Hoe ahoana indray? Ny Facebook ange dia midika amin'ny teny malagasy hoe takela-pifandraisany. Ary ny tolo malagasy dia anisan'ny nanana an'izany hoe fahaizana mifandray aman'olona izany. Dia io tsy niriny vazaha niaraka tamin'ny Facebook io ilay izy. Azonao mahatsara azy aloha ny resahako fa ny anao moa izany dia lafiratsiny foana ny ao an-tsainao voalohany. Misy ao ny fifandraisana amin'ny namana sy ny fianakaviana araka ny eritreritry mamy. Satria ny azy ny zavatra tiany dia mifandray amin'ny zafikely, mifandrainy amin'ny bebe tinina sy ny karazana any andafy any. Izay ny azy ny nafinaritra azy. Eo ihany koa ny torohevitra ara-pahasalamana. Mety amin'ny fahasalamantsika io be dia be ny zavatra ilainao ny astuce ny torohevitra ny dikan'izay. Ao ihany koa ny resaka fanaovana sakafo, fahaizana mahandro sakafo, sy ny sisa. Misy ihany koa ary ny zavatra amidy mora be ao anatin'ny misy olona mivarotra zavatra mba ho hitanao. Misy ihany koa ny fitadiavana asa ary ny tena tsara indrindra dia misy ihany koa ary no mitory teny amin'ny alalan'ireny Facebook ireny. Misy olona mitady fampahirezana fotsiny ihany dia mba ohatraohatran'izay ilay izy. Efa fatapatatry ihany anie izany. Ka zany efa nanao taloha. Dia inona mahatonga anao manao an'izao? Eo ihany anie izany fa nisan'ny tena mahavoa azy koa mandany fotoana be mihitsy izy manao an'io zavatra io. Aiza ve ka vao mipetrapetraka kely ny ao an-tokantrano ao dia eo foana ny fotoana tsy voafehany mihitsy ny sakafo ato an-trano zara raha misy loaka fa dia zavatra masamasaka vidiany any am-pivarotra eny foana ny atao loaka. Ny tenany moa dia tsy teneniko tsony fa tsy voakarakara ny tsony mihitsy fa dia lany ao daholo ny androtoko-piainany. Tsy manampy an-dada aloha fa tena ohatr'izany mihitsy ny akabeazan'ny olona sasany. Ka zay io koa zay mihitsy io. Tena sondriana tanteraka amin'io Facebook io. Zara ndray mandeha fa naheno mihitsy hoe nisy nanao kidnapping. Zany ariko. Dia mody ameny rendez-vous any anananany. Zay mihitsy. Dia fahafatesana no hita. Dia inona ny hevitra ody ve zany sa ahoana aloha? Alao ary aloha hipetraka aty androany dia ody ihany raha pitso. Ary maninona raha tsoina koa mama dia miara miresaka mihitsy. Dia inona no resahanareo aminy? Dia mba mitafatafa sy dinika aty izay isika moa izany. Ihany ariko io. Amin'izay tsy miverina tsony ny problème nareo. Arabaina indray izany loro dadasiny fa dia tratranareo indray fa 70 taona amin'ny mariazy dia reto indray izay mpiretam-po eto anoloananareo eto. Iza moa zany zao izay miteny izay? Dia ore io rany dia bao sariky. Eo aby ianareo. Fa dada ve zany tsy mahita tsony? Tsisy nina hitako tsony reto maro. Dia inona fotsiny izany sady tsy dia mahita tsony maso, ny sofina koa tsy dia mahare tsony. Nga hita tsony fa zao ny atao hoe atitra. Eny tena zay mihitsy le hoe donga tena fahaterany ty Ka tahoana fa lalana tsy maintsy izoran'ny olombelona zao. Zaza, tanora, atitra. Dia rehefa avy eo mody any amin'ny mandrakizay. Dia ohatrany mahazatra moa izany dia misy ihany ny fanomezany efa nentinay io. Ka nga zao mahita an'izany tsony. Inona hoy zato izy zakizy io
Sokafy dia hitanao hoe inona le fanomezana. Ako hoe satezatra sarika mba sokafy dia avoaitao. Inona eo? ao aloha ary sokafaka dia jerenareo mivady. Ay dada moa zany tsy mahita fa mama no mijery azy. Lesy rakizy maro. Inona eo? Atrairagne nahazo ploso tsara pety ianao e. Zany ve? Dia misy fotrofotro maramara kely mahafinaritra koa te izy e. Io mba voatondra anay. Dia ho ela velona trano dada. Aza tsofina rano ho ela velona tsony. Fa ahoana e? Mba tsofi rano andeha amin'izay. Aty izy koa ary misy bonetra mainty tsara tarery ho anao raina. Ty. Io, tsapao. Tsapao dia hitanao lokony. Fa nahoana reto tsy mba tafatandrako a menareo antony. To tsara tare izany. Ko tsy zaranao ara ve amin'ny fahavelonao no mahatsapa sy mahita ny zavatra omenay e. Rehefa mikipa nge ny masonao dia tsisy zavatra fantatro tsony, tsisy tsapanao tsony ireo zavatra ireo e. Zany ary tsisy ninona hitako tsony reto marina. Maizina ny tany aman-danitra. Atao ahoana ariko? Tsofi rano amin'izay rakizy mba handeha marina. Nga afaka mandeha zany dada raha tsy tonga ny fotoana. Efa vao mba handeha amin'izay e. Efa reraka ty rainareo rakizy marina. Dia efa niteny an'izay any ianao a, fa efa mandeha ny anay nitsodrano. Efa io ny lamba mena, efa io ny gant a. Efa tsara homana ny fandehananao rehefa tonga ny fotoana e. Ary ny nitady amatorana ny soka ve efa ao? Efa ao daholo dada. Dada koa zany efa maika dia maika. Ary misy bakiraro ve? Zay mihitsy vao saika ho tenaiko ry dada hoe hatramin'ny bakiraro anaovana azy efa ao daholo a. Zany. Ka na ny freanao rehefa vonona. Ny fre ahoana koa? Tsy. Ianao tsy maintsy andeha fiara mila fre. Hoeny amin'ny fasana mila fre. Makany an-danitra ihany tsy misy fre ato. Ay ve? Iny resaka sakao iny. Eny ary. Zao rakizy mba teniko. Efa kely dia kely sisa ny andro. Ka zao ny any mba afatro. Hitanareo moa fa zay mivady reto a samy trahatratra. Ka nisy antony tao na trahatratra anay. Betsaka ny zavatra ny famaofao tao anatin'izay 10 taona ny ainako zay. Fa ny zavatra tokana mba tena nahagaga. Ary tena nampilamina ny tokantraminay dia ny fitiavana. Marina fa nanana toetra sarom-piaro tamin'io vadiko io. Kanefa ny fahasarotam-piaroko azy tsy noho ninona akory fa noho ny fitiavako azy. Ary tsoriko eto masonareo rehetrarehetrareo fa za zao dia tsy nahalala vehivavy afa-tsy izy ihany teto ambonin'ny tany nandritra ny androm-piainako rehetra. Hatramin'ny fahatandroako zany ka mandraka izao za miteny zao. Tsy nahalala vehivavy, tsy nikasy behivavy afa-tsy izy ihany tamin'ny androm-piainako. Atondroko anareo zanako zany, manarano diako raha teo ela velona. Ny fitiavana ihany, zay ny mampilamina ny fiainana. Ka mifankatiava reto marina zany dadabe. Ampanjakao ny fitiavana e. Indrindra ny fitiavan'Andriamanitra. Ampanjakao ao am-ponareo fa zay no sady mahatratratra no mampilamina ny fiainana. Fa hono alory dada. Tena mbola tadidinao ve ny anaran'io vadinao io e? Ahoana moa reto ny tsy ho tadidiko a? Juliette Matilda. Ay ve tadidinao saranya. Renareo teo bebe Matilda. Nandrenesanao ny feoan'ny Tsilofo, Hery, Saondra, Simonette ary Onja.